Angebet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous présente ni Vaovao. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente ni Vaovao. Tsy misy mandeha am'lony no fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana ka miteraka krizy ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Hoy ny faneho-kevitro ny solom-bavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany. Ho azy tombontsoan'olo-tokana akaiky ny filoha no mitarika izao olana samihafa izao toy ny amin'ny sehatra ny solika sy ny lavanila. Tokony hampiana ny vokatra amidy amin'ny mpanjifa ireo indostria voakasiky ny saran'ny herinaratra vaovao. Indrindra ireo ampiarana ny tarify préférentiel hoy ny mpahay toe-karena Hugues Johnson. Amin'ny fampiarana ny saran'ny herinaratra vaovao ho an'ny indostria na ny tarifa Optima Business izay nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Tsy ampy ny famatsiana gazole eto Andrenivohitra raha ny hita nandritra ny fanadihadiana. Niteraka fila arambe teo amin'ireo tobin-tsolika sasany io. Maro tamin'ireo fiara araka izany no nitety tobin-tsolika maro vao nahita gazole raha ny fanazavana. Tsy miasa irery ny zandary eo anatrihan'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Misy ireo polisim-bohitra na quartier mobile izay miara-miasa akaiky azy ireo, indrindra ho an'ny faritra mitoka-monina na lavitra dobon'ny zandary. Misedra olana amin'ny fanatanterahana ny asany ankilana izy ireo raha ny ao amin'ny commune Andohary na distrika n'Andramasina. Projectile non identifié maro no voasakana tao amin'ny détroit de Taïwan nandroany. Nanetsika ireo tafika sy fitaovana ampiadiana maro i Chine ho valikafatra sy fanehoana ny atezerany amin'ny fitsidihan'ny Nancy Pelosi any Taïwan. Fihetsika izay mialohan'ny lehibe ny diplomasia amerikana. Ny antsiprian'izay. Ampifaliana indray tongo-klasia tongo-vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao alina ny alakamisy fa 4 ny volana aogositra taona 2022 izao atena ny arahaba ary ampanajana trano no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izany tsy misy mandeha amin'ny laoniny ireo fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana ka miteraka krizy ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Araka ny faneho-kevitro ny solom-bavam-bahoaka Roland Ratsiraka tamin'ity androany ity, ho azy tombontsoan'olo-tokana akaiky ny filoha no mitarika izao olana samihafa izao toy ny amin'ny sehatra ny solika sy ny lavanila. Etsakilany ny antsony tokony sy ny fikonan-doha amin'ny pirenena andraisana anjarany avy amin'ny ankolafin'ny fitondrana amin'izao ity solom-bavam-bahoaka ity. Mianta randrianeva. Naverimberiny solom-bavam-bahoaka Roland Ratsiraka ny anaran'olo-tokana akaiky ny filohan'ny Repoblika nandritra ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety androany mikasika ny olana ara-tsolika amin'izao. Nambara fa misy ambadika politika ny fanapahan-kevitry ny filohandry Rajoelina mikasika ny vidin-tsolika sy ny famatsiana amin'izao ary misy ireo manana tombontsoa amin'ny zava-misy ankehitriny. Matanjaka le rangaha io ary mila ekeny zany hoe anivon'ny fitondrana io izy mipaiko zavatra be dia be. Na io resaka solika io ary mbola mipaiko zavatra izy anatin'io. Satria te hividy société anankiray amin'io izy dia tsy payena amin'izay le volan'ny société dia amin'izay vidiny. Zany zavatra mitranga daholo zany. Amin'izay fahity le société dia vidiny. Dia izy amin'izay manafatra solika avy eo. Dia vahoaka amin'izany sisy miteny fa mangina daholo dia mijery fotsiny. Dia vao fitaka daholo tsika amina fandresen-dahatra sy kabaro sy lainga sy ny sisa. Tsy ny lafiny ara-tsolika ihany, mitominy ahian'ireo mpisehatra amin'ny lavanila amin'izao fotoana izao izy no ny fisiny amina ny appel à manifestation d'intérêt izay mevana ny ampimamba amin'ity sehatra ity. Jerevinao fa anao monopole amin'ny vanizy dia iny misy taratasy lancé appel d'offre izy amin'izay orinasa anankiroa monja ny vidin'ny lavany eto Madagasikara. Zany hoe ianao zany zatra mamaritra lavany amin'izay client hitanao any ivelany tsy mahazo tsony fa io orinasa io
no mahazo mividy ihany io ihany ary anatin'ny orinasa io dia tsy maintsy ao ihany koa le olona akaikin'ny filoham-pirenena zany efa maheno fa filoham-pirenena tsy d'accord amin'io appel à manifestation d'intérêt io dia tokony maka andraikitra izy satria mamotika ny toe-karenantsika io zavatra io lavanila dia tokony ampiditra 700 millions de dollars eto Madagasikara ohatra amin'ity taona ity dia tsy ampiditra zany satria 2000 tonnes io tsy ho lafo io zany dia miantso ny filoham-pirenena mba hijoro mba hikapoka latabatra hoe na dia mpiara-miasa aminao na dia olona mahafinaritra anao mamiravatomagna dia tokony mikapoka latabatra hoe ok zay fa aza atao ampimamba ny toe-karena eto amin'ny tany sy ny firenena. Itsekilan'izay nitondra ny heviny mikasika ny fikaonandom-pirenena ihany koa ny tena andrananontany mpanao gazety. Ary mino ako satria zay zao manana olom-boafidy maromaro manerana Madagasikara dia tsy ho lany intsony ny fitondrana io amin'ny 2023. Ny sisa tavela mety eo ataony dia fangalaram-bato. Dia zay fangalaram-bato zay mba hisorona amin'izay fa zahako mahay fa ty fitondrana ity mahay mangala-bato. Donc manoloana an'izany dia tsy maintsy atao le fikaonandom-pirenena ary iriko dia miditra anatin'io fanjakana fa tsy tokony ilika izy. Tsy mahery bebe le fiteninao le hoe tsy maintsy angala-bato io fitondrana io. Victime manko za zany latsaka filoha na zany latsaka député dia mitovy amin'izany tokony lany zay député podroa dia zay chef-pokotana manantona anahy dia manazava aminah hoe zao ny fomba fangalaran'ny zaro-vato ary anao point de presse spécial mihitsy samy manaraka hoe zao dolo ny fomba fangalaram-bato amin'izay fatatr'olona amin'izay zany dia samy mailo daholy sondage ataovy na eto zany na aiza tsisy olona te hifidy an'io fitondrana io fa mijaly dolo ny olona rehetra. Ilaina ny fahavononan'ny fiarantsana rehetra tokony hanatrika ny fikaonandom-pirenena io raha ny fanazavan'ny CFM no iverenana mba tsy handringa ny fanatanterahana azy. Fa tokony ampiana ny vidin'ny vokatra midiny amin'ny mpanjifa ireo indostria voakasiky ny sarany herinaratra vaovao indrindra ireo ampiarana sarany manokana na ny tarif préférentiel hoy ny mpahay-toe-karena Hugues Johnson ny fampiarana ny sarany herinaratra vaovao ho an'ny indostria na ny tarif Optima Business izay nankatoavana nandritra ny filakevitra minisitra Omaly manomboka amin'ny fandaniana ny volana Jolay 2022 araka izany no miatro io sarany herinaratra vaovao ho an'ny indostria io ary tanaty taratasy fandaniana ny volana Aogositra Mirana Clara. Taorian'ny fionana nisy teo amin'ny fanjakana malagasy, ny jirama, ny solitenan'ny banky iraisam-pirenena, ny solitenan'ny vondron'ny orinasa ary ireo mpanjifa grand compte ao amin'ny jirama, no namohana ny fanovana ny sarany herinaratra vaovao ho indostria antsoina hoe tarif Optima Business, raha nambaran'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Manoloana izany, nilaza ny mpahay-toe-karena Johnson Hugues fa tsara ny fiahina ny indostria eto amintsika noho izy ireo manome asa kanefa antenaina hitondra vahaolana manoloana ny fahalafosan'ny vidim-pianana izany. Fa ny fieritreretako azy dia zao hoe le kalitao an'le jirama mihitsy ny amin'ny problème satria raha mbola hoe atao matiatoka foana zany ny jirama dia ny fanjakana zany hoe ny vahoaka zany no mandoa ny zavatra rehetra ka ohatra tsy mahazo fihenam-bidy izy amin'izay entana vokarin'ireo industrie ireo dia amiko tsy mety ilay izy fa raha ohatra zany hoe tokony hoe ampiena ny coût de production ny industrie le anaovana an'le Optima dia mampiena n'le vidin-javatra na hitazomana n'le vidin-javatra amina vidiny zakan'ny mpanjifa dia amiko izay ny zavatra ngeza-be indrindra. Nambarana andritry ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa fa isy ny sara manokana na ny tarif préférentiel ho an'ireo indostria misahana ny fanamboarana lamba, ny fanamboarana simenitra, ny fanodinana vy ary ny fanodinana akora simika. Tsika rehetra mahafantatra fa le nisy fotoana taloha reny 50 miliara ariary no men'ny fanjakana ny jirama isa-taona. Ao anatin'izay ny fatiatoka sy ny fitazomana ny vidin-jiro dia izany zavatra zany tokony mieritreritra tsara tsika alohan'ny fanapahan-kevitra ohatran'izay hoe iza no andohan'le fatiatoko ireo dia ireo industrie ireo zany tokony manome taratasy ireo migarantira fa tsy maintsy mameno an'le vola tsy nalohany tamin'ny jirama satria raha hoe sady omena an'le tarif préférentiel izy no avy eo koa izy mbola amena tsy ampandoavina jiro tena zava-doza amiko ilay izy.
andefa fampitahana ny sarany sy ny osarany vaovao hiatra amin'ireo mpanjifa voakasika ny jirama io fiomanana amin'ny fampiarana ny sarany herinaratra vaovao Optima Business ary azo atao ihany koa ny mijery izany amin'ny alalan'ny simulateur de tarif amin'ny trankalan-jirama sy amin'ny application jirama raha ny voalaza ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra omaly. Fa tsy ampy ny famatsiana gazole eto andrenivohitra raha ny hita nandritra ny fanadiadiana niteraka filaram-be teo amin'ireo tobin-tsolika sasany izany tamin'ity androany ity. Maro tamin'ireo fiara araka izany no nitety tobin-tsolika maro vao nahita gazole raha ny fanazavana trany fity nokoloana. Filaram-be no hita tetsy amin'ny tobin-tsolika iray tetsy Tanimena androany. Antony tsy nahitana gazole intsony ny ankamaroan'ireo tobin-tsolika manerana n'Antananarivo. Ho an'ireo mpamily niteraka fivezivezena manerana n'Antananarivo izany olana izany. Nahita tena mbodivona ny essence avy ny gasoil ny tsy nisy mihitsy. Evaka ny anina tanala mahitsy tsisy ambodivona. Zay vao teto vao misy. Teo amin'ny 4 jours teo zay. Nala mahitsy Ambotsaraba, Ambatomainty, tany zao ny lalana zany. Eto vao ahita ngamba. Raha ny fanadiadiana misy ireo gazole izay tonga eny amin'ireo tobin-tsolika sasany saingy lany ao anatin'ny ora vitsy izany. Raha ny fanazavan'ireo fiara fitaterana dia Ivato nananosarotra ny nahitana gazole nanomboka tany Ivato hatrany Avasakosy. Malo mbola nisy foana fa androany vao tsy misy. Hatrany total la tsy samy misy amin'izao. Ny koatran'izay tsisy total tamin'ny anaty, koatran'izay tsisy tsony aky. Sarosarotra ihany hoe gasoil natao lotalo satria sarotra ihany okan sisy daholo izy okan misy zany le izy fa le mpanao lamitaninay le pompiste de hoe le mpanao livraison taraiky ho sasany sarany tonga de sisy tena sisy misy amin'ny station de lasa ka mizaly tena mizaly be misy ay taxi be lo aminazy satria isaky nitorogna anaovanay gasoil fa sa isaky miplainko an'olo regny de lasa sasahirana kely zany. Nanomboky maly mahafako maly arivo izy fa nanomboky mahafako maly arivo de maly tontolo de androany. Raha ny antsoan-tarobina tao tamin'ny tale jeneralin'ny OMH olana tamin'ny famatsiana solika teo anivon'ny kampani solika roa amin'ireo kampani miisa 4 no nahatonga ny fikorotanana amin'ny famatsiana gasoil. Ohatra zao zany ny fandehan'ny resaka solika eto Antananarivo amintsika mitendry zao misy 9 millions de litres mahery ny tahirana gasoil eto Antananarivo. Eo amin'ny dépôt anankiroa zany Soanerana sy Alarbi. Ny zavatra misy nefa dia déséquilibré ny stock satria misy orinasa anankiroa sahirana zany de misy anankiroa à l'aise tsara na confortable ampy tsara zany. Ka ny zava-misy amin'ny fotoana zao ireo le orinasa anankiroa sahirana ireo misy any le solika zareo fa kelikely antsika rehefa milivreny amin'ny station izy de mety tsy de ampy le quota livrena ka amin'ny ariva de efa mety ho lany. Misy araka izany ny fifanarahana tamin'ireo kampani miisa 4 mba andrindrana ny famatsiana ny gasoil manerana n'Antananarivo. Izahay nampanantona ny rehetra zany mba hifanampy ireo zay manana ampy tsara sy ireo le sahirana. Ka efa nisy fivoriana indroa taona nataony araka tamin'ny zareo de efa nanaiky zany ireo le manana fa anampy amin'ireo le somary sahirana. Dikan'le hoe manampy dia atao hoe pré moa zany ny dépôt de rehefa tonga le importation dia mamerina an'le pré zany le sahirana amin'izao fotoana. Zany midika fa tsy hoe tsisy gasoil akory eto Antananarivo fa misy tsara ny gasoil ao amin'ny dépôt fa misy an'izay le déséquilibre zay entre les opérateurs pétroliers. Amin'ny talata ho avy izao no tonga eny amin'ny serana tsambony Toamasina ny gasoil nafarana. Miantso amin'ny fitoniana trano eo anivon'ny OMH ka tsy tokony koropaka amin'ny fanaovana tahiry ho an'ireo mpanjifa. Nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo no nisy ny olana tamin'ny famatsiana solika teto Antananarivo renivohitra sy tany amin'ireo faritra sasany. Raha ho an'ny essence kosa mahery ny 3 tapitrisa litatra ny tahiry solika amin'izao fotoana izay maharitra mandritra ny 12 andro eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana hatrany.
Fanjifana gazole zay fa fanjifana ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro kosa indray dia miditra amin'ny fividianan'ireo vokatra ato anatiny amin'izao fotoana ny orinasa SPM na State Procurement of Madagascar ampihenana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Voakasika izany ny siramamy namaki izay vidin'ny orinasa ny ampotony ary jifaina amin'ny vidiny 203,000 hatramin'ny 503,000 ariary ny kilao eny amin'ny mpanjara. Onona saina. Ankoatra ny fanafarana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, miditra amin'ny fividianana ireo entana vokarina eto an-toerana ihany koa ny SPM na ny State Procurement of Madagascar. Ialana amin'ny fanararaotana homeopampana ataon'ireo mpandarao amin'ny sehatra tsy miankina no antony hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ity orinasa ity. Fitsinjarana izay irahana amin'ny ministera tompon'andraikitra ialana amin'ny mety ho fanararaotana maro samihafa. Izy io zany dia ny fividianana ny siramamy vita eto an-toerana amin'ny alalan'ny sukoma dia aparitaka avy hatrany eny amin'ireo mpanjara ary hitantsika moa zany rehefa eny amin'ny tsena rehetra eny hoe misy an'ilay siramamy avy amin'ny SPM, misy an'ilay takelaka manaraka an'izany rehefa tonga ny fizarana ny eny anivon'ny tsena. Raha ny oharina amin'ny siramamy nafarana zany dia tokony eo amin'ny raha ilay avy ao amin'ny SPM dia tokony eo amin'ny 500 sy eo amin'ny 203,000 ka hatramin'ny 503,000 ariary ny kilao eny amin'ny mpanjara amin'ny siramamy. Izy famantarana ireo tsena isaky ny boriboritany ivarotana ireo siramamy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ohatran'ny siramamy somary mena moa zany filaisaktsika fa somary mavomavo ny lokony zany fa tsy fotsy toy ilay siramamy fahitatsika amin'ny nafarana avy any ivelany. Efa misy planina zany lamina napetraky ny avy eo amin'ny SPM sy ny ao amin'ny fitaliavan'ny varotra anatiny makasika ny fitsinjarana an'izy io isaky ny boriboritany sy ny faritra. Dia zareo reo zany no hitatsika moa zany amin'ny tambajotra seraseran'ny ministera indrindrandrindra misy an'ilay hoe fizarana ny siramamy tao amin'ny boriboritany zao na izao dia eo zany no ahitantsika anazy hoe ireto ilay mpanjara izay miara-miasa amin'ny SPM sy ny fitondram-panjakana. Tsy mbola maharaka ny filana anatiny hatreto ny siramamy vokarina eto an-toerana raha ny fanazavana na eo azy izao dingaran'ny raisina izao ary irosona hatrany ny fanafarana miaraka amin'ny vary. Etsy ankilany manoloana ny fiakaran'ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, andrasana ny fanaramaso sy ny fanasazen'ny ministera PA ireo mpandarao manao ny rétention de stock na ihany koa manao ny vidin'entana meopampana tsy araky ny prix plafond napetraky ny fanjakana. Andrasana araka izany hoe roviny izay fipetra izay no hipaky eny anivon'ireo mpanjara eny fotony fa iroso amin'ny fampiasana ny elektrika ihany koa i Madagasikara amin'ny fivezivezena ahafana miaro ny tontolo iainana sy mampiena ny voka-dratsy ateraka ny fiovan'ny toetrandro. Tombony ho an'i Madagasikara ny firosona amin'izay hoy ny PNUE na ny programme des Nations Unies pour l'environnement raha tsy ilaza fa tsy ny fampienana ny fanafarana solika Gaëtan Andriatsilavo. Maro ny fahasimbana sy ny fahatiantoko ateraky ny fampiasana solika amin'ny fivezivezena eto amintsika. Ny fahalotony rivotra amin'ny alalan'ireo setroka, ny fitombony entona mangeja hafanana, ny vola mivoaka amin'ny fividianana solika sy ny maro hafa. Araka izany, niroso tamin'ny fakan-kevitra molavolana ny tetikasa, firosona mankany amin'ny fampiasana elektrika eto Madagasikara, ny ministera tompon'andraikitra, ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika, ary ny solitena ny komunina Tananarivo renivohitra sy ny komunina Toamasina renivohitra. Tetikasa izay voatsin'ny FEM na ny Fonds pour l'environnement mondial la voula ary sehatra amin'ny antsoina hoe mobilité électrique. Ce n'est pas seulement les voitures utilisées par les privés, mais au premier pas c'est plutôt les véhicules. Tsy ireo fiara ampiasain'olon-tsotra ihany fa ireo fiara sasany tahaka ireo mpanao livraison, ireo mpanatitra olona, ireo kodiaran-droa, ireo kodiaran-telo ihany koa satria ireo no mora avaty elektrika. Ireo fiara mpanao livraison ireo dia tsy maintsy mila fotodrafitra sagoavana satria fantatra ny asana ny rahana azy ireo. Mijanona amin'ny toerana iray izy ireo amin'ny alina ka afaka chargena any. Araka izany dia ho mora kokoa ny hanombohana ny fivadiana ho elektrika amin'ireo karazana fiara ireo. Commencer avec l'introduction de mobilité électrique dans ces genres de véhicules de flotte. Tsy ho an'ny fampianana entona mangeja hafanana fotsiny ihany, tombony ho an'ny firenena malagasy ny firosoana amin'ny fampiasana elektrika, indrindra amin'izao fotoana mampiakabidy sy mahasarotra ny solika izao. Vokatry ady en Ukraine. Pensons qu'il y aura aussi beaucoup de co-bénéfices tels que une réduction de
inona fa isy ihany koa ny tombotsoa hafa toy ny fiainan'ny fanafarana petrolina. Amin'izao fotoana hitantsika fa miakatra ny vidin'ny solika izay miteraka voka-dratsy ho an'ny firenena. Inona fa ny famokarana ny govo eto Madagasikara dia hiteraka voka-tsoa goavana ihany koa, satria isaky ny ariary izay mivoaka hividianana angovo dia ariary mijanona eto amin'ny firenena. Inona fa zava-dehibe izany, araka izany hitondra tombony ara-tontolo iainana sy ara-toe-karena ity teknôlôjia ity. Cette technologie va apporter des bénéfices environnementaux mais aussi économiques. Tafiditra anatin'ny tetikasa maneran-tany arahana amin'ny pneu na ny programme des Nations Unies pour l'environnement ny fiovana makany amin'ny fampiasana elektrika. Mihoatra ny 10 ankehitriny ny firenena miditra ao amin'io tetikasa io, ka ny 15 amin'ireo aty Afrika izay ahitana ny Madagasikara, ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Aout no anaovana andrana voalohany amin'izany eto amintsika. Eto zany sika dia sady miandry ny teleferika no miandry ny elektrika ao anatin'izay fa mizara roa amin'izao fotoana ny hevitry mimponina manoloana ny fisokafan'ny orinasa bazy toliarana tsia mampiasa vola ampanaiky ny sokafa ny fitrandrana ny orinasa amin'izao fotoana raha ny fanazavana ny olobe sy ireo mponina ao Benetsy. Gaeton Andriatsilavo. Manoloana ny fanehoan-kevitra anaty tambazotra terasera mangataka ny sokafan'ny bazy toliara no ny tsy fisian'ny asa sy ny fahasahiranana iainan'ny mponina. Naneo ny heviny ireo mponina sy olobe ao an-toerana ary nilaza fa tsy ekena ny fitrandrahana ka sain'ny orinasa io atao. Fitaka sy lainga no afafy hoy izy ireo ary misy fanambazana vola. Rehefa asan-drozy avao tompoko no mameriverina amin'ny tanàna eto magnaraman-drozy, magnomean-drozy drala, mba hivadian-drozy amin-drozy agny. Nefa tsy zahay aby ro magnano fa zay olo tia drala, tia tena ro mandeha amin-drozy agny. Fa ny mampalahelo misy olobe an-tanà eto mpanao politika karaman-drozy hampimpoly ny bazy toliara ao ampiasa azy. Anefa olobe amin'ny tanàna eto tompoko tsy magnenka ny bazy toliara hitrandraka eto, tsy magnenky velively olo aminay eto hitrandraka ny bazy toliara ka mangataka raha président de la République mba tsy hanampiky fitrandrahana eo iha mba ho tamperina tanteraka aloha tsy hihampy fa ho tampiky. Nanamafy zany ny olobe ary nilaza fa notoambazana tany amin'ny 10 tapitrisa ariary ampanaiky ny vahoaka ahafana miroso amin'ny fametrahana ny orinasa. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy horava akory ny fikambanana mazoto na joro iarovana ny tombotsoany besin'ny maro ary koa itsinjovana ny taranaka any aorina. Le DG-ny io bazy toliara eo miaraka amin'ny monsieur Marcel zay, tsy Marcel Lenimaty oa hoe ampangino ity Benetsy ity fa homeanay 50 millions io sy nandraha iaho to azafady aho fanampera inviliable fanampera incollicoliable zao tsy handray an'izay. Ao koa zany hararaotiko eto le resaky hoe mazoto zao fa miaraka amin'ny bazy toliara. Non, le membre mazoto zay voakolikolindrana no mandeha miaraka amin'ny bazy toliara agny fa io le fikambagna mazoto tsy ravy eo. Mizara roa treto ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fanokafana na tsy ny bazy toliara ao atsimon'ny nosy. Ao ireo milaza ny tombotsoa mety ateraka izany manoloana izao fahasahiranana lalovan'ny firenena izao ary ao ireo milaza izay mety ho voka-dratsiny izany amin'ny asa fiarina. Tsy aivina, efa imbetsaka ny fiarahamon'ny pirenena ny nanao antsoavo ny fitondram-panjakana hijery ny fomba fiasa ny orinasa mpitandrika fa sy mainty ao amin'ny faritra tsy mandrefan'io. Tokony hojerena akaiky ihany koa ireo orinasa mpitandrika ary enan-kibon'ny tany eto amintsika izay mety hiteraka fiantraikany ratsy sy manimba ny tontolo iainana amin'izao fotoana mampitombo ny voka-dratsiny fiovan'ny toetrandro izao. Fanotoedra raha-pirenena sy ny fanoherany eto Madagasikara indray ny loha hevitra ao anatin'ny fandahana ankitsipora ampitso aorian'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ho vahiny ny fandarana amin'izany raha miandro soa ery koa mpandinika politika sy toe-karena sy rajasoa Jean Richard izay mpandrindra ny avondriny zanaky ny faritra ny antsiprian'izay. Dia anao moa zany miresaka hoe ny premier ministre ndraisanao satria zay zavatra zay dia isany adidin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement no mandrindra sy mandamina ny hampandeha zany ny toedra ra-pirenena. Ny antony dia zao amin'ny lafiny ray hita ihany misy ezaka ao amin'ny tsy fetezana misy eto amin'ny firenena na ino zavatra misy na ino zavatra misy hoe zay zay ny tena marina. Misy députeny menimenina any ambadika agny tsy izy tsony zao mampijaly zao fa tonga voaray amin'ny tadina azo azy reo député reo zany mety ho resaka tsy haiko tsika mamaly an'izay tsirairay
zay zavatra mipetraka fotsiny zany hoe raha nanao ny asany ara-dalàna ny andraikitra nampiandraketina azy ny androm-panjakana tsirairay tsy nanao ohatr'izao ny firenena io fa no zay zavatra zay nandringa aby izy mianakaby zao ny afaratsika ka ao anatin'izay zavatra zay zany ny assemblée nationale zay tokony hanao ny fitsipaham-pitokisana tsy navita nanao an'izany dika fahalemeny ny assemblée nationale zany manoloana ny gouvernemanta malemy iseny tokely anaty adoka fo vetivety ny tanora sy ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena io ihany koa ny mahakasika ireo polisy-mbohitra na quartier mobile miara-miasa amin'ny zandary amin'ny fampandriana fahalema na ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Du 3 au 7 août, achetez un tel magnétone MIG 350 mégas et gagnez 350 mégas cadeaux. Profitez de 700 mégas de data au même prix. Et en achetant avec via Good, bénéficiez de 20% de bonus mégas en plus. Le tout à seulement 3 milliards. Tapez vite le dièse 322 étoile 70 dièse. Quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et profitez d'Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et nous vous offrons tout Canal Plus pendant 30 jours. Des matériaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Mamerina ny araham-batrany tomboko lasy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isan'ny taratsika izany atao amin'ny commune Ambohimanambola ny commune Anjeva sy Masindray tamin'ity androany ity no nanohizan'ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary natao izany entina hanampiana sy hanamavanana ny fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny amin'izao ankatoko ny fampidirana mpianatra izao. Abraham Randriamanana. Itsika fanao isan'ny taona tanterahin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary taorian'ny commune Larby, ny tao amin'ny commune Ambohimanambola, ny commune Masindray ary ny commune Anjeva ho an'ny androany ny hetsika. Maro ireo ray aman-dreny tonga nanjifa nandritra izany. Anankitelo izy mianatra dia ny anankiray T4 dia ny anankiray 6e dia ny anankiray 12e zany ty raha le fitaovana aloha tena hitako hoe tsara satria jereko amin'le fanoratana zany hita hoe hita mety amin'ny ankizy no manoratra aminazy mety aminay foana zao satria zay zany zao raha ohatra hoe tsy nanam-bola raha zao zay ka tika ity tsy maintsy ilaina dia tsy maintsy aloha zay mitady kely satria zanakay tiana hianatra dia tsy maintsy aloha zay mitady kely satria raha fa kelikely io kahe io tsy maintsy akatra hoe 5,000 sy iray nefa ny azy hoe 420 ny kahe fotsiny miaraka amin'ny fonony sy kahe rehetrarehetra zany efa azo daholo dia mba kitapo sy fampidirana sisa no tediavina ankoatr'izao. Na ohatrany misy falatsahany kely amin'le anona aloha izy amin'le ny an-tsena dia izay indrindra ny andehanana aty hoe mba sitranay zany hoe mba misy fianana kely dia izy dia izay ny andehanana makaty. Tsara le kahe
ka izay mihitsy nenetiko eo angela zavikeliko hoe hijery alizy hoe tianareo hoe satria ilay izy koa rehefa tsy tian'ilay ankizy dia lasa tsy mahay ilay ankizy fa nanisaina aza lasa voadona hoe zavatra tsy tiana hoe neny ohatr'izany dia efa nanontaniana teo izy moa dia hoe tiany ilay kahe tiako neny fa avidio dia miandry kely an'ilay commande eto izay fa lany ilay izy. Afa-po tamin'ny hetsika nokarakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga ireo ray aman-dreny. Sonanareo fikambanan'ny vehivavy MMM amin'ny fitaovana ara-pianarana fa mahafinaritra ilay izy ary mankasitraka anareo satria nahafaponay aman-dreny ny zavatra nampianareo dia mangataka aminareo nefa ny amin'ny mba misy fiverenana ny eto-Jevagara satria io ny zavatra ilain'ny olona. Fihenam-bidy be izao izany tena tsapa mihitsy izany hoe miaina afaka miaina mihitsy tia kominina anjery ity misy anareo fa dia soaranareo to. Nitombo ireo fatra ny sitraka ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tamin'ity taona ity raha nambarany avy eo anivon'ny FMMM. Tanjona ny nampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fiatrehana ny fampidirana ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana vaovao. Raha mahalala fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia tsapanay vehivavy malagasy miara-miainga izany hoe sahirana ny reny zahay koa reny raha teo dia anamevanana ny fahasahiranana ny ray aman-dreny dia nanao an'ity hetsika mortis izay amin'ny vidiny mirary satria mividiny eny amin'ny-mpamongady ihany no amarotanay anazy ety amin'ny mpanjara. Ito eo amin'ny kaomina Ambohitrimanjaka ho an'ny raha ampitso ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary totosain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Fa maro ireo tanora izay liana amin'ny fiainam-pirenena saingy mbola vitsy ny sehatra ahafahan'izy ireo maneho hevitra amin'izao fotoana. Hoy ny firaisamonim-pirenena M6 Tatao fanampiana ireo tanora manovo fianarana eny amin'ny ivony anjerimanontolo. Nisan'ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny sampam-pianarana UGS sy ny M6 Tatao teny Ankatso tamin'ity androan'ity havity nokolona. Ilaina ny fampandraisana andraikitra ireo tanora amin'ny fiainam-pirenena. Maro amin'izy ireo no manana ny fahaiza-manao saingy tsy ampy ny sehatra ahafahana maneho hevitra hoy ny firaisamonim-pirenena M6 Tatao. Tombony ny fampandraisana anjara sady ireo tanora amin'ny fiainam-pirenena. Dia hita fa tsara ny fandraisana anjaran'ny tanora rehefa mahasoa fifahana sy fanakalosana mafitra tsara avy aty amin'ny anjerimanontolo izany dia izay fitondrana izay fifanakalosana izay mba handeha mialoha ilay fandraisana andraikitra fa tsy rehefa mivoaka mihitsy avy aty amin'ny anjerimanontolo fa tena manomboka eo amin'ny fiainam-pirenena isan'ny nanosika zany amin'ny fametrahana ny fiara-miasa ity mba ahafahana manatsara an'izay fandraisana andraikitra sy fandraisana anjaran'ny tanora izay. Isy ireo atrikasa famelabelara-kevitra ary adevitra ho an'ireo tanora mikasika ireo lohahevitra politika sy ekonomika eto Madagasikara. Tanjona ny anehoana ny fijerin'ireo tanora mikasika ny raharaham-pirenena ankehitriny. Ny andraikitra ohatra n'izany zao izay efa mpandraisana anjaran'ny tanora dia ny fanaovana fanadihadiana ohatra ny telopolom-panjakana sy ireo politika rano isan-karazany mba ahafahany mitondra sosokevitra amin'ireny politika mpitondrany ary mitondra adihevitra amin'ireny politika mpitondrany ireny sy ny telopolona atokana ho an'izay fanatanterahana ny politika mpitondrany izay ka tena hiatraika amin'ny vatana nany amin'ny tombotsoan'ireo pirenena indrindra ny tombotsoan'ny tanora ihany koa ny fanatanterahana an'ireny dia fampandraisana anjara azy ihany koa eo amin'ny fanaraha-masona ny suivi observation ny fanatanterahana an'ireny zany amin'ny alalan'ny mba hanatsara ny tolotra eny fotony izay fandraisan'ny tanora anjara be dia be amin'izao fotoana izao ary tokony miamafy ilay izy zany rehefa misy ny fiaraha-miasa amina sampana fampianarana ambony aty amin'ny anjerimanontolo. Ito ihany amin'ireo université manerana ny faritra ny fifanarahan'ny-piara-miasa ho fanomezana sehatra ireo tanora maro manerana ny nosy. Lafomba vaoafa kosa indray dia tsy miasa irery ny zandary ho anatrehany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Misy ireo polisim-bohitra na quartier mobile izay miara-miasa akaiky azy ireo indrindra ho an'ny faritra mitoka-monina na lavitra tobin'ny zandary. Misedra olana amin'ny fanatanterahana ny asany ankilany izy ireo raha ny eo amin'ny commune Andohary na district Andranomasina nanaovana fanadihadiana. Mirana Clara. Kitry farany autodéfense villageoise na fiarovana isan-tanàna any amin'ireo commune sy fokontany ambanivohitra eto Madagasikara ny polisim-bohitra na quartier mobile raha nambarany kapiteny Andriambeloniaina Safidiny Avitoky, komanda ny vondro tombo hiparitra ny zandary Imerina Central.
izy ireo dia mpiara-miasa akaiky amin'ny zandarmariam-pirenena satria izy ireo no maso sy sofiny zandarmariam-pirenena any amin'ny toerana lavitra indrina any ny zandary tsy voatery ahenika ny tontolo ambanivohitra rehetra fa miara-miasa amin'ireo quartier mobile ireo izy ireo quartier mobile ireo dia omeny zandarmariam-pirenena fiofanana sy fanampim-piofanana omena formation dia omena recyclage matetitetika mba hahafahany mahomby amin'ny asa izay ataony. Manampy ny zandarmariam-pirenena amin'ny fanangonam-baovao sy ny fampitambavao ihany koa ireo polisim-bohitra raha ny fanazavana hatrany. Ny tena asan'ireo polisim-bohitra ireo dia mandrindra ny fiarovana isa-tanàna, manao fisavana ireo olona mivezivezy any an-tanàna any ambanivohitra, afaka misavy izy ireo ny karapanondrom-pirenena, misavy izy ireo ny pasporn'olona na ny karabahiny raha ohatra ka vahiny eo amin'ilay tanàna le olona, mijery izy ireo hoe tena ny sora bahiny any amin'ny fokotany any amin'ny commune ve ireo olona vahiny eo an-tanàna, ary indrindrandrindra afaka misambotra izy ireo ankamehana na raha ohatra ka misy fandikan-dalàna, ohatra hoe mahita mpangalatra izy ohatra na misy mpanendaka any ambanivohitra dia mandray andraikitra avy hatrany izy ireo misambotra ireny olona ireny ary manatitra azy amin'ny zandarmariam-pirenena. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra mahefa ireo polisim-bohitra ao amin'ny commune Andohariana distrika Andramasina mba hijery manokana azy ireo noho ny tsy fahampian'ny fitaovana entin'izy ireo miasa. Mba mangataka izany fitaovana telefônina mba hahafahanay mampita sary makany amin'ny lehibenay any amin'ny distrika satria mako raha sendra tonga ny fahavaratra tondraka ny rano avy ny orana tsy maintsy mandeha ny tenanay zany tsy afaka miallandro hitrehanay zany ka raha mba mety dia mba me fitaovanay andefasanay sary makany amin'ny lehibenay feo mba handraisanay feo hoe tia valaterana ny asa tompoko sotra tompoko. Ny didim-panjakana laharana 470 tsipika aotra 770 ny 7 septambra 477 no mamaritra ny asa sy ny fanendrena ireo quartier mobile. Fafokotany maro anatin'ny commune Tanjombato no mitondra faisana mitondra-drano mandritra amin'ny fotoam-pahavaratra. Olana ny tsy fahatombombana ny tatatra fivarinan-drano hoadray miroso ny asa momby io araka izany ka misy ny fandaminana. Napetraka ny fiadidiana ny tanàna isan'izany ny fanamboarana lalan-kely mirefy 700 metatra. Natao ampiasain'ny mponina manoloana ny fanavaozana tsy maintsy atao. Tanimbary mirefy 20 hektara no tondra-drano teny Ankenieny sy ny manodidina anatin'ny commune Tanjombato ny Taondasa. Tanàna maro ihany koa no voatery ny tokamonina noho ny tsy fahatombombana ny lakan-drano. Manomboka manoloana izay ny fanamboarana ny tatatra fivarinan-drano eny an-toerana ka ny ambadiky ny zone industrielle Tanjombato no nasipanavaozana. Antony nametrahina lamina vaovao mahakasika ny lalana fampiasan'ny mponina eny an-toerana. Dia misy asa ho atao zany ao fanavaozana ilay tatatra izay marihana fa tatatra efa tamin'ny 1990 tany zany namboarina dia lasa misy trano eo ambony dia tsetsina ilay fotodrafitrasa dia noho izay fanavaozana izay dia voatery ho idina zao lalana io atoato efa nisy zany ny firesahana fotony araka tamin'ny structure locale de concertation hoe ampahafantarana amin'ny vahoaka hoe ho atindry aloha zao ny atao lalana ho atsika izay miditra avy aty atsimo fa ny avaravaratra dia afaka manaraka avy any Anosimavelona dia tsy maintsy ampimanina an'izay zany sain'ny vahoaka dia nanamboarina ny araka tamin'ny mpiara-miombonantoka. Manodidina ny 700 metatra ny lalan-kely nasipanavaozana araka izany. Hojerena akaiky ihany koa ny fametrahana jiro natao anazava ny lalan-kely isorohana ny tsy fandriam-pahalemana. Zava-dehibe ny fanamboarana lalan-kely saingy mangataka ny anohizana ny asa manerana ny zanaparitra eny an-toerana ny mponina. Zavatra ray tianay zany tongavana dia izao hoe mba hitoy makany zany izy dia mba vity ry vaky ry. Satria iny zao no izy afaka le fahasahiranana zany raha hoe misokatra izy anankiroa fa raha ohatra ka hoe zista hoe tirery mety tsy ampy. Tsy ampy satria le lala olona mandeha avany zany zao tsy maintsy miverina makaty dia lasa manao embouteillage be zany. Hitako fanindromoko koa moa teneniko ihany hoe ty tatatra ty zany efa nisy fitarainana momba an'izy io zany tamin'ireo orinasa ireo efa nanao taratasy izay teto dia ny tanàna efa nandray andraikitra izy dia io zany mba tiany atao satria raha io maimby be mihitsy dia tsy salama daholo ny olona ny eto aminay zao amin'izao tena be tazo be mihitsy dia tsy salama za miteny aminareo zao tena anisan'le manavy be mihitsy amin'ny fofony ty rano ty. Fiara-miasan'ny commune Tanjombato sy ireo mpiara-miombonantoka isan'ny tokony no angady zoviana ahitana ny fanatanterahana ny asa raha ny fanazavana hatrany.
fa itodoana Antsirabe vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. 17 taona nijoroana ny CRMM na ny Centre de rééducation motrice de Madagascar ao Antsirabe. Nisy arak'izany ny varavarana ny sokatra izay natomboka ny 7 ny volana aogositra 2024 lasa teo. Hetsika izay miompana indrindra amin'ny fahasalamana ny daholobe tsy mifidy sokajy taona kolo Antsirabe. Natomboka ny 7 ny volana aogositra 2024 lasa teo teto amin'ny CRMM na ny Centre de rééducation motrice de Madagascar eto Antsirabe. Ny varavarana misokatra izay natao fitsaboana maimaimpona ireo olona na ireo zazatra am-pahasaimbanana mahakasika ny vatana, indrindra fa eo amin'ny taolana sy ny vanitaolana ary ny fanarenana ara-batana. Tanjon'izao hetsika izao ny azahoan'ny tsiraray mahafantatra sy misitraka ny fitsaboana sahaza azy avy raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Na dia eo aza ny fitsaboana izay atao dia mbola maro ihany koa anefa ireo ezaka sy finanasy izay ho atao eto amin'ity toeram-pitsaboana ity. Anisan'izany ny tsy fahampiany fampitaovana entina mitsabo, tondra radiografia ary ny fanitarana ny bloc opératoire. Ny CRMM dia tsy manana radiografia, anefa zavatra tena ilaina satria resaka momba ny taolana no atao ato dia CRMM ihany koa mbola maneritreritra hoe hitarina kokoa ny bloc opératoire mba hahafahana mandray sy manome tolotra tsaratsara kokoa zany ho an'ny vahoaka izay mila nisitraka ny asa eto amin'ny CRMM. 17 taona nijoroana izay ny CRMM eto Antsirabe ary marary manodidina ny 2,000 isa-taona no tonga manatona eto. Zava-dehibe izao varavarana misokatra izao ireo nisitraka ny fitsaboana maimaimpona fa tena nanala ny fahasahiranan'izy ireo. Zara raha misy an'izao na asan'ny mivena dia miverina. Dia na zao mahafinaritra le resaka sosialy sam'izao. Izay mihitsy fa ny antitra tena mitady an'izao. Raha makany amin'ny kafany no mandoa vola be, asan'ny zareo mandoa vola. Fa hitanao mba ataontsika hoe tsy mandoa zany. Za zany raha tena marina le osatra misy nandanako eto hoe mba ahoana zao no mba fanafodiny mahafaka azy. Ohatra hoe resaka eny grotsy, rhumatisme sao dia mba sitrana salama zany. Araka izany dia haritra 3 andro ity varavarana misokatra fitsaboana maimaimpona izay atao eto amin'ny hôpitaly CRMM Antsirabe ity, izay miompana indrindra amin'ny fahasalaman'ny daholobe ary tsy mifidy sokajy taona. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia hanomboka ny 13 hatramin'ny 15 ny volana aogositra ho avy izao. Lalao fananana eo amin'ny taranja tsipika nety be eto Madagasikara, hetsika izay iarahan'ny Telma Madagasikara ny balika ary ny FASBM na ny Fédération Sport Ball Malagasy. Tanjona ny ampamiratra ny taranja tsipika nety be eo amin'ny sehatra iraisampirenena, indrindra ny ampitombo ny trakefan'ireo mpilalao Malagasy. Daniela Mino Arso. Taranja ra-panatanjahantena isan'ny tondra avy ny voninahim-pirenena Malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny taranja tsipika nety be. Malagasy maro no mbola voasintona amin'izany taranja izany hatramin'izao. Mba ho fanohanana azy ireo, isy ny fifaninanana mikasika izany izay haritra 3 andro manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 15 ny volana aogositra ho avy izao, izay atao hoe tsy amin'ny bolodrome PAC Ampitatafika, fiara-miasan'ny Telma Madagasikara sy ny Fédération. Anisan'ny taranja azo lazaina hoe tena ankafizin'ny Malagasy, anisan'ny mampamiratra antsika Malagasy ny taranjan'ny tsipika nety be. Mifandray amin'izay ny vinanay miaraka amin'ny Fédération, izany hoe tianay ny manosika ireo mpilalao tsipika nety be Malagasy anatin'ny performance sy passion mba ampamiratra azy ireo eto Madagasikara sy any ampita. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra toa an'ireo tanora, ireo senior, ireo vétéran, ity fifaninanana ity raha ny fanazavana. Manoloan'izany isy ny fepetra takina amin'ireo mpilalao ho avy handray anjara. Participer anatin'ilay concours dia manao licence provisoire izy. Raha izay voalohany fa faharoa ihany koa ho an'ireo efa licencié afaka manao licence provisoire koa izy ireo amin'ny vidiny 10 000 ariary satria manko licence définitive zany dia 15 000 ariary. Fa mba hanony fahasaritan'ny fiainana dia nijery ny FSBM hoe aleo afaka transena ilay zany misy partie aloha dia avy eo mameno fotsiny ny ambiny avy eo. Hiavaka ny lalao amin'ity taon'ity, mpandray anjara manodidina ny 200 isa eo no kendren'ny Fédération nandray anjara amin'ity Coupe de Madagascar ity.
Vaovao mampalahelo kosa indray dia nodimandra ny général Gira Trimo Arvony Chiray amin'ireo général de corps d'armée voalohany teo anivon'ny gendarmerie pirenena izay nanovo fahalalana manokana momba ny tafika atao Saint-Cyr. Efa nitazona andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena ny tena ny arisan'ny kandida nilatsaka ho filohan'ny pirenena ny taona 2022. Kandida izay natolotry ny etsikolo-pirenena ary nitondra ny laharana fa 7 tao anaty bilta-tokana. Isan'ny nampalaza azy ihany koa ny fandefasan'ny taratasy misokatra ho an'ny filoha Andry Rajoelina ny volana May taona 2022 izay eto amin'ny Cour TV FM moa dia mirary fononana feno ho an'ny fianakaviany. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray dia projectile non identifié maro no voasakana tao amin'ny détroit de Taïwan tamin'ity androany ity. Nanetsika ireo tafika sy fitaovam-piadiana maro isinona ho valikafatra sy fanehoana ny atezerany amin'ny fitsidia Nancy Pelosi any Taïwan. Fihetsika izay hamelohan'ny lehibe ny diplomasia amerikana. Hélicoptère sy no maro no misidina manodidina ny détroit ny Taïwan fotoana fitaoriny ny alany Nancy Pelosi tany an-toerana. Ho fampisehoan'ny Pekin ny tanjany naseho ny androany tamin'ny alalan'ny endrika fanazara-tena ireo fitaovam-piadiana mahery vaika eo am-pelantanany. Ankoatra ny fampisehoana, nanambara ihany koa i Pekin fa hisy toerana kendren'izy ireo manokana amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana anabakabaka sy an-dranomasina hatramin'ny alahady ho avy izao anehoana ny fahaiza-manaony. Isany anatin'izany ny morontsiraka taïwanaise. Raha ny fampitam-baovao hatrany, voadidina tafika sy sampiady ary fiaramanidina ny fari-dranomasin'ny Taïwan ka tsy sivily afaka hiditra sy voaka any an-toerana. Anamafisana izay fahavononan'ny Chine izay efa misy ny fampiasana projectile tamin'ity androany ity ary isy misila ho hitan'ny rehetra ihany koa atao anatin'ny fotoana ho avy. Nambara ny tompona andraikitra sinoa fa aradrariny izao fanazara-tena izao ho setry ny fitsidiana nataony Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine. I États-Unis izay ambaran'ny Pekin fa nanitsakitsaka ny fifanarana nataon'ny Chine isy ny fitoniana sy ny fandriampahalemana. Tompona andraikitra feno amin'izay mety hitranga ny Amerikana sy ireo rehetra mikendry ny fahaleovan-tenan'ny Taïwan hoy ny masehovon'ny Chine any Frantsa. Na io azy izay fandrahonana izay, tsy lefitra ihany koa i Taïwan hoy ny filohany ary maneho ny fahavononany hiaro ny fiandrianam-pireneny. Ity fitsidian'ny Nancy Pelosi ity izay tsy mijanona hatreo amin'ny fampisehoana ny hery tafika ihany ho andry zareo sinoa fa hitatra amin'ny famaizana ara-toe-karena ihany koa ary eo ampandiniana izany ireo kongresy ankehitriny. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadino. Horonan-tsary nivoaka tany Etazonia ny volana Martsa 7 mitondra ny lohateny Souteur indray no avena entina aminao. Aorian'ny fampahalalam-baovao ka hanasana anao tsy saraka aminay hatrany veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.